Polisy arivo no nahetsika nampandry fahalemana nandritra ny nanamariana ny niverenany tsengeritaonany fahaleovatena zany ho antsika teto Madagasikara ary nandray ny andraiky ny mpitandro ny filaminana mamintina ny asa izay nitanterahany ary ny commissaire central Tsaramonina Jean Victor ny tanjona raha teo moa zany dia ny nanaovan'ny malagasy fety tao anatin'ny filaminana loha hevitra izay niraisiny izy io ary dia tratra zany teto ny tanjona. Amin'ny ankapobeny dia tratra tanteraka izay tanjon'izay satria afaka nanao an'izay fety milamina izay tanteraka ihany koa voaka n'Antananarivo mivezivezy ny andro manalina ka dia tsy natana ataoko hoe fampianjalana miseho lany araky ny fieritreretan'ny sasany zany. Ny azo tenenina tao anatin'izay dia nahatratra arivo mahery isan'andro nisy an'ireo polisy teto Antananarivo renivohitra ny atsehatra an'izany tamin'ny fandaminana fifamoivoizana fiarovana an'ireo ihany koa ny toerana filanonana maro samihafa tao anatin'ny boriboritany enina na valo zany izay tantanan'ny polisy pirenena eto amin'ny polisy urbaine zany. Raha tarehimarika no azo tenenina zany misy any ireo fandakan-dalàna izay niseho mialatra moa mazava avy satria misy ny manao fety misy ihany koa ny mpandika lalàna. Raha teo amin'ny resaka alatra nahatratra 20 tao anatin'ny 20 amin'ny fokotany izay mizara ka maromaro zany dia anatin'izany hoe vol simple izay fampian-dalàna tsotra vol farazay tsotra alabotry moa zany anankefatra nisy ny vakitrano anaky efatra ihany koa izay manaroatra reny mpamakitrano reny miala tokantany olona mamonjy ny fety misy ihany koa ny sity mahery izay anakiroa tao anatin'ireny famezivezena sy ny olona maro mifanaretsaka ireny. Misy ihany koa moa tentative de vol izay tratra ihany koa ny mpanatanteraka n'ireo asa ratsy ireo. Mikasika ny accident de circulation indray dia nahitana tranga naloza mpiarakodia anaky 10. Ny fito tamin'ireo no accident corporel izay nahitana faratrana 410 ny olona tamin'izany. Raha iny accident mortel izay ankizy 7 taona ary anankitelo kosa accident matériel izay tobili-panjakana izy ireo. Nisy ihany koa nisy an'ny voasambotra satria tsy maintsy atao izay fisorohan'izay izay rehetra mampiaya tao anatin'ny fety mba tsy ihany koa dia manatratrarana olona 20 ny voasambotra ary naterina teo amin'ny commissaire 5e